Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Raha mbola miezaka ny ho afaka ianao dia tsy ho afaka mihitsy. Izay indray ravana ny lohatenin'ity video manaraka ity. Marobe ny olona no diso fandray ny amin'ny fanafahanao amin'i Jesosy Kristy. Dia miezaka mafy mikofokofoka manao izay rehetrarehetra azony atao mba hiadiana amin'ny fahotana, hialana amin'ny fahazaran-dratsy sy ny faharatsiana samihafa sady mivavaka. Dia matetika tsy tafavoaka foana ilay olona. Ary izay mihitsy no mahatonga ana manao ity video ity ary tehiteny androany manao hoe raha mbola miezaka ianao hiala ho afaka amin'ny zavatra izay mamatotra anao dia tena miteny aminao fa tsy ho afaka mandrakizay mihitsy ianao. Satria raha ohatra ka nahavita antsika olombelona manafaka ny tenantsika amin'ny famatorana samihafa dia tsy nidina tetỳ ambonin'ny tany mihitsy ny zanak'Andriamanitra ho faty. Fa itsika ihany zany dia efa mahavita manavotra ny tenantsika. Ary raha ohatra ka tsy maintsy mila niezaka-tsika vao ampy ny fanafahana antsika dia dikan'izay maivana zany ny asa-pamonjen'i Kristy fa tsy maintsy ampiana zavatra hafa. Fa tena tsy mila mihitsy niezaka avy aminao na kely aza, tsisy lavana niezaka avy aminao mihitsy hanafahana anao na kely aza. Na azonao zany na tsy azonao dia izay no izy. Tsy mila ezaka avy aminao mihitsy hanafahana anao fa ny anjaranao fotsiny dia izao mino sy manaiky ny famonjen'i Kristy teo ambony azy fijaliana ho anao. Iverony tony lamba maloto anankiray io. Izy tsisy azonao atao mihitsy anadiovana ny lambo io satria io loto io dia tsisy zavatra ahafahana manala ny loto io mihitsy dia le fahotana zany afa-tsy ny rà. Dia ny dikan'izay tsy maintsy hoentiny eo ambony azo fijaliana izy fa eo no misy rà dia ny rà ny zanak'ondry tsy misy klema afaka hanadio azy. Dia ny dikan'izay rehefa nomboana teo ambony azo fijaliana ilay izy niosona tamin'ilay rà teo ilay izy dia madio ilay lamba zany. Dia ny fanahintsika zany io lambo io tsisy ahafahana manafaka ny fanahintsika amin'ny fahotana fa ny filana sy ny zavatra samihafa izay mamatotra antsika dia hotane izy io filanane izy io izay mamatotra antsika io ka tsisy ahafahana manafaka antsika amin'io mihitsy afa-tsy ny rahan'i Jesosy Kristy irery ihany. Dikan'izay rehefa nanaiky ianao fa nomboana teo ambony azo fijaliana ilay izy, nalefanao teo ambony azo fijaliana ilay izy dia dikan'izay maty ho an'io zany Jesosy Kristy. Raha ohatra ianao zany ka mpandainga dia lasa mpandainga zany Jesosy Kristy noho ny aminao, no le fahotanao zany nentiny dia lasa tonga mpandainga izy. Raha mpijangajanga ianao dia lasa mpijangajanga zany Jesosy Kristy noho ny aminao, no le fahotana fijangajangana tao anatinao dia nentiny dia lasa mpijangajanga izy dia lasa maty noho ny fahotanao izy. Nanaiky io mpijangajanga Jesosy noho ny fitiavana anao mba hahatonga anao afaka madiodio amin'ilay fijangajanganao. Ary izay ny fanafahanao amin'ny Kristy. Vita ny tanteraka mihitsy teo ambony azo fijaliana ny fanadiovana antsika ny amin'ny fahotana sy ny fahazaran-dratsy sy ny fahoriana sy ny zavatra mamatotra antsika rehetra. Ny dikan'izay dia izao izay rehetrarehetra mino fa niara-maty tamin'i Kristy teo ambony azo fijaliana izy dia izy no afaka. Satria manaiky izy zany manao hoe tena maty teo ambony azo fijaliana tokoa ny fahotako ilay izaho taloha. Ary izay natonga amin'ny Paoly any amin'ny Galatiana toko 2:9 iteny manao hoe voaombo miaraka amin'ny Kristy teo ambony azo fijaliana dia manomboka eo izy tsy izaho intsony ny velona, tsy izaho ilay taloha intsony ty velona ity fa izaho zay Kristy ny velona atao anatiko, manana ny Kristy velona atao anatiko amin'izay aho izy. Lasa olom-baovao ianao. Dia iny olom-baovao iny amin'izay no afaka manao ny sitrapon'Andriamanitra satria manana ny Kristy ao anatiny manampy azy. Ianao taloha niady mafy tamin'ilay fakapana, niady mafy tamin'ilay fahazaran-dratsy dia tsy nentina haresy mihitsy. Toy izany hoe ahoana zany, zavy zany tsy hanao nininina mihitsy, tsy manao nininina ianao. Fa ny anjaranao dia no manaiky fotsiny hoe miara-maty tamin'i Kristy teo ambony azo fijaliana ilay izy dia afaka ianao. Mino an'izay ianao hoe afaka olom-baovao satria efa nanaiky tamin'ny vavaka nataoko tamin'ny finoana fa niara-maty tamin'i Kristy teo ambony azo fijaliana. Dikan'izay zany afaka ianao. Dia rehefa afaka eo amin'izay ianao dia niala tanteraka taminao zany le hotany dikan'izay. Izay finoanao izay manko no hanamarinana anao, izay finoanao izay no ho tanteraka aminao. Rehefa tsy azozongozonina mihitsy izay finoanao izay dia izay no mahatonga anao hoe tena afaka ianao, afaka tanteraka. Fa ny fandresena izay ty mandresy zao tontolo izao dia ny finoantsika. Rehefa mino ianao izy dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Nino zany hoe afaka ilay izy dia manomboka eo dia tonga dia ny fanahin'Andriamanitra amin'izay izy Paoly manao hoe tsy izaho intsony ny velona manomboka eo fa i Kristy amin'izay ny velona atao anatiko. Ilay Kristy izay maty dia nitsangana dia miara-belona amiko izy dia izy manome anao ny hery rehetra amin'izay anaovanao ny sitrapon'Andriamanitra. Lasa tsy misy dikany aminao amin'izay intsony avy eo ny manohitra an'ilay fakapanahy. Amin'izay fotoana izay ianao manohitra an'ilay fakapanahy tsy hoe mba ho afaka. Fa efa afaka ianao dia manohatra an'ilay fakapanahy. Ary ilay fanoheranao ilay fakapanahy dia tena tsotra kely mihitsy satria
Kristy no mitoetra ao anatinao, efa tsy ao anatinao tsony le ota. Tsy mbola ho azonao zany raha tsy efa niainanao mihitsy. Zay olona efa tena niaina le fanafana tao amin'ny Kristy dia mahatakatra an'izany hoe tena tsotra kely no manohatra ny filana io rehefa afaka ianao. Fa raha mbola tsy afaka ianao no manohatra an'io, atao ahoana moa zany olona mbola voafatotra ve no hitsoaka? Tsy afaka ianao raha mbola voafatotra, fa tsy maintsy olona afaka aloha voavany fatorany zay vao afaka mandositra ny filan'ny tanora fanahy, zay vao afaka manohatra ny karazam-pahotana samihafa. Mahavita manohatra ianao rehefa afaka, fa raha mbola voafatotra tsy mahavita. Ary zany mahatonga ny tenin'Andriamanitra ilaza any amin'ny Romanina 9:5 hoe fa zay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra, fa izay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra ihany no zanak'Andriamanitra. Dia rehefa le fanahin'i Jesosy Kristy no mitoetra ao anatinao dia ny fanahin'i Jesosy Kristy koa no anangana anao amin'ny fiainam-baovao. Tsy misy afa-tsy zay rery ihany. Zay ihany ny vahaolana ahafahana manafaka antsika. Aza miezaka hiala zany, fa tsy asanao no manala anao, fa asan'i Jesosy Kristy no manala anao. Fa rehefa afaka ianao nino ny fanafahana tao amin'ny Kristy dia ho hitanao amin'izay ny amin'ny hoe rehefa avy eo amin'izay dia Kristy amin'izay no manome anao ny hery. Ohatra ny tsisy dikany akory ilay zavatra izay niazonanao hatramin'izay iny, tsisy dikany aminao mihitsy ny manohatra azy. Vitanao ilay izy. Iainao ane andramo ka izao fa tsara Jehova. Ho an'izay efa niainana izany dia mahita hoe sambatra izay mialoka aminy. Ho anao rery ihany, ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra, dia ho anao ane ny fanafahana. Iainanao ane ny fanafahana amin'ny Kristy, fa tena raha mino anao ny asan'Andriamanitra teo ambony azo fijaliana dia tsy ho zavatra teoria fotsiny izany, fa ho tsapanao amin'ny fiainanao ny asarobidiny izany. Ho voninahitr'Andriamanitra. Amen.